Azakazaka fiarakodia Ralisika Morange izay nikarakaraina ekipany Azatana i Mathieu sy Laurent izay nitondra ny fiara Mitsubishi Evo 9 no nandrobaka ity fifananana ity izay tanterahana tamin'izao farany herinandro zao lalana faharoa natana ny Mboma Sibertin raha i Bonasinato kosa no nahazo ny laharana hafatelo tamin'izay fifananana izay fiara valo tamin'ireo folo tonga no ao anatin'ny ekipany club ny Sakma tamin'ity fifananana ity milaza ny fihetsepony Zeus ny fahitany fifananany tamin'ny ankapobeny ary ireto telo voalohany reto sirjareo mpikarakara ihany koa. My dream around my sweet desire. You are the air, the moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Guess they know that I'm so little love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. More than love to keep me going, baby. Close my eyes and go like you see you. See my lava satinza na dizy sady nalana le orana tsy dia nanano sarotra nefa nahazoana ny larana voalohany sarotra ka mbola miady vao mahazo an'iny sarotra sady nisy olana vitsivitsy fa soiava tsy dia gabe mitarika ianao amin'ny championnat national ahoana ny gérena an'izay amin'ny rallye mbola tsy nijery point fa raha ny tena marina tokony manao tonga hoe dans les points zany ataoko hoe top 5 dia tokony ety stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See my dream around. See my dream around. See my dream around. See my dream. See my dream around. See my dream around.
Azatana 3 tamin'ny ankapobeny zany tamin'ity taona ity dia somary mafimafy kely tamin'ilay lalana ary nisy mauvaise surprise kely hoan'ny concurrent rehetrarehetra zany ny fahalatsahan'ny orana atao amin'ny spécial ataoko hoe le mandeha manakavalo mivoaka mardazy zay zavatra zay zany le Ambohidrano moa zany teneniko zay zavatra zay zany mety hoe surprise tamin'ny pilote rehetra satria atao anaty spécial vao nahita ny etan'le lalana daholo hoe en mauvais état le lalana ary glissante be mihitsy dia zay no mahatonga an'le lalana hoe nibetsaka no nitsana tao zany amin'ny ankapobeny no mikomaly io zavatra io mariana aloha fa isorana foana ny organisateur isorana ny fédération isorana ihany koa ny club asakma ary ninona zavatra lazaina dia misaotra tanteraka ny concurrent rehetra zay nandray anjara isorana ihany koa ny sécurité ny police nationale ny gendarmerie nationale ary koa ny officiel ary indrindrindrindra ianareo mpanao hainao manjery zany na misy moa ny vokatra hoe mafy na tsara na ratsy na tsara ihany koa dia ny tiako tenenina hoe zay ny vita ho an'ny team bertin zany dia afapolo zay satria ataoko hoe nisy anoy mécanique natonga anay tsy afaka any ataky be hatramin'ny farany trony dia zay zavatsy no natonga anay gardien'ny rythme fotsiny mba hitazomina an'le deuxième place zany championnat moa no nresahana raha ny championnat zany dia azo lazaina fa deuxième zany zay zao débutant Mateo no mitarika ny premier amin'ny général deuxième zay troisième raha tsy diso fitady koa mety Kikibona sy Nathanael dia zay no mariako etona hoe mbola afaka edivana kely any ny championnat zany satria mbola misy ny rallye international de Madagascar dia mbola manantena ny team bertin fa mbola hiady ary no zay mety foana amin'ny rallye zay mamarana ny saison amin'ny tontolo ty amin'ny ankapobeny aloha le rallye enjakenjana ihany dia combat koa mafimafy ihany fa ohatrany totsolana kely androany dia tsy afaka mandeha tsony tsisy direction assisté dia tamin'ny maraina moa nalama be ny lalana dia nisy sorti kely dia somary taraiky zao le résultat tamin'ny ankapobeny nafinaritra le rallye satria tena tamin'ity tsisy olana mihitsy zay tamin'le tomobile tany amin'ny préparation zany tena natao enjakenjana mihitsy le préparation dia tsisy naninona niezaka ambany nanao an'le korsany isan-lazaka dia zay moa le rallye voilà zao aiza ny championnat national enfin comme ça chaud championnat national zao mety tafiakatra troisième zay zao Mathieu mety mitarika soa fa mitarika dia boma fa ho dia zay fa telo
rally akabeany azo atao hoe tena mazana indrindra hatramin'ny rally zay nataonay zany ty rally Azatana ty nateo amin'ny lafiny lalana moa zany a nisy ranonorambaratra dia niova tanteraka le lalana dia niova hatramin'ny fomba izerenan'le course ary amin'ny akabeany nefa ny nahafapo vokatra satria zany première amin'ny classe M11 zay a dia première amin'ny 2 roues zay ny classement zany dia tena nahafapo tanteraka zany le vokatra dia sixième zay amin'ny rang général zay zany vokatra tamin'ity rally Azatana ato raha eo mifaninanana samy club angambany aloha tsy hitako tsony zay tsy alohany amina sakony satria raha zao folo zany tonga tamin'ny ty rally Azatana ty ny valo amindreo dia asakoma daholo ary asakoma pilote sy copilote miaraka daholo zany hoe efa zava-dehibe zany angambany fa championnat moa zany zao raha ohatra hoe coupe de club zany dia fa tsisy antony tsony tsy alasanany asakoma azy tsy ambaratelo moa zany dia ny firaisan-kina amin'ny zany tena zava-dehibe sy le mba mifanorotoro daholo ny pilote sy ny copilote raha koa moa zany tena marina dia zahay koa amin'ny asakoma zany efa ny 55 licencié any angambany na 57 akory raha tsy diso ny tadidiko manam-pinovy zany fa raha misy fiangana amin'ny rally zany dia betsaka indrindra foana ny asakoma